ny toy ivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Andro fahafito, Andriamanitra manangana indray ny firenena. Faly miarabanao ry havana amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana ary faly mamangy anao ao anatin'izao fandaharana feo mamatonalina izao. Ary vavaka isika rehetra. Saotranao izay Andriamanitra rainay nanomezanao ty fandaharana ity, ahafahanay misitraka koa ny teninao ho fampahirezana avoaka malagasy rehetra, akatoka izao fankalazana ny fahinam-roapolo jona izao niverenan'ny fahaleovantenanay. Dia taio Madagasikara ao ambany fehianao, avereny mandrakariva ao anatin'ny fiadanana maharitra mandrakizay. Kristy ao ny Madagasikara ary Madagasikara ao ny Kristy, izany indrindra ny faniren'ny fonay. Ianaranao ry Jesosy Kristy tomponay nametrahana izany vavaka izany. Amen. Tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ry havana dia alaina ao amin'ny bokin'i Jeremia 4:30, vakintsika manomboka amin'ny 9:30 zany ary faranantsika hatramin'ny 9:40. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa noho izany dia izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny amin'ity tanàna ity izay ataonareo hoe atolotra eo an-tanan'ny mpanjakan'ny Babilôna amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana izy. Indro izy sangoniko avy amin'ny tany rehetra izay androako azy tamin'ny fahatezerako sy ny fisafokako ary ny fahavinirana be, ary hoentiko amin'ity tany ity indray izy ka ataoko mandry fahizay. Ary izy oloko ary zaho Andriamanina dia omeko fo iray sy lalàna iray izy mba atahorany ala lalandava hasoa azy sy ny zanany mandimby azy. Dia anao fanekena mandrakizay aminy dia ny tsy tsaharako amin'ny fanasoavako azy, ary ny fatahorany ahy dia ataoko ao am-pony kosa mba tsy hialany amiko. Eny, ho faly aminy ka hasoa azy dia amboly azy amin'ity tany ity tokoa amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra. Fa izao nolazain'i Jehovah araka ny nampatongavako zao loza lehibe rehetra zao tamin'ity firenena ity, dia araka izany kosa no hampatongavako ny soa rehetra izay novokisako azy. Ary mbola hisy fividianana saha eto amin'ity tany ity izay ataonareo hoe tany lao tsy misy olona na biby fiompy sady efa voatolotra eo an-tanan'ny Kaldiana. Eny, sa no vidin'ny olona, vidin'ny olona vola ka hosoratany amin'ny taratasy sy asiany tombo-kase, ary asiany vavolombelona ao amin'ny tany Benjamina sy amin'ny manodidina any Jerosalema sy amin'ny tanànan'i Joda sy amin'ny tanàna avy amin'ny tany avoana sy amin'ny tanàna any amin'ny tany lemaka, amorontsiraka amin'ny tanàna any amin'ny tany atsimo. Fampidiko avy amin'ny fahababony izy hoy Jehovah. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry kristiana malalako tomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny bokin'i Jeremia 4:30 ry havana dia manondro indrindra ny fanafiana nataon'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna any Joda tamin'ny andron'ny Hezekia mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Araka ny fantatsika dia nisan'ny mpanjaka tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny fitondrany ny mpanjaka Zedekia tamin'izany fotoana izany, izay mpanjakan'ny Joda. Zedekia tafiditra ao anatin'ireo mpanjaka izay nisokajiana ho mpanjaka ratsy fanahy satria niala tamin'ny teny fikasana ary niala koa tamin'ny lalàna izay nomeny Jehovah Andriamanitra azy. Lazain'ny tenin'Andriamanitra fa vokatry izany fialana amin'ny lalàna sy ny fitsipany, vokatry ny tsy fanarahana ny teniny, vokatry ny tsy fankatoavana azy, dia naniraka ny fitondrana Babilôniana mba ny fitarian'ny Nebukadnezara izy ampitondra faisana ny zanak'Israely ka hiala amin'ny fiadanana, hiala amin'ny soa rehetra ary ho hivadika ho fahavoazana lehibe ho an'i Joda izany fahatongavany Nebukadnezara zany. Tanteraka tokoa izany ry havana fa tamin'izany indrindra no nampidirana ny Jeremia tao am-ponja, ary tsy nampidirana azy tao am-ponja ihany fa anisan'ny tenenan'ny mpanjaka sy ireo olona maro tao andapa tamin'izany fotoana izany ka nitenenana fa
Jeremia dia mitondra loza ho an'ny firenena, tsy miteny zavatsoa, tsy maminany zavatsaratsara ho an'izany firenena zany, fa naminany kosa fa atolotra eo an-tanan'ny Nebokadnezara sy ny fanjakana babiloniana ity firenena ity, vokatr' izany fialana amin'ny didin'Andriamanitra zany. Ny tena ratsy indrindra tamin'izany fitondran'ny Zedekia zany mantsy ry havana dia tsy ny fanompoan-tsampy ihany, fa anisan'izany koa ny fampandehanana ny zaza mamaky ny afo, zany hoe fanaovana sorona zazakely, zany hoe alaina ny Andriamanitra atao hoe moloka zay tsy hafa fa sarivongana vita amin'ny varahana ngezabe anankiray, afanaina amin'ny alalan'ny afo, ary rehefa mafana mahamay be dia apetraka eo ilay zaza mba atao sorona ho an'izany moloka zany. Anisan'ny fahavetavetahana teo mason'i Jehovahandriamanitra zany, ka anisan'ny tsy nakasitrahany tamin'ny andron'ny Zedekia mpanjaka. Ao ihany koa nefa ireo mpitondra fivavahana izay anisan'ny nikian'Andriamanitra mafy tamin'izany fotoana zany, satria nanara-dreny rano fotsiny zava-misy ka tsy afaka nanitsy na ny fitondrana, ary nanamarina ny famolanena laingy izay nitranga tamin'izany fotoana zany. Jeremia izay nilaza ny marina, nilaza ny afatr'Andriamanitra nampidirina ponja satria nijoro amin'ny fahamarinana. Vokatr' izany ry havana dia lasa babo ampelantana ny fanjakana Nebokadnezara Jerosalema. Amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika manomboka amin'ny andiny voalohany amin'ity toko faharoa amby telopolo ity dia voadidin'ny fanjakana babiloniana Jerosalema tamin'izany fotoana izany. Vokatr' izany fahatongavan'ny fanjakana babiloniana zany dia tao ny olona izay maty mosary, satria tsy nisy ny hanina hohanina tratra ny feherano na ny faritra Anatoda izay nisan'ny Jeremia tamin'izany fotoana izany, izay tsy lavitra fa 3 kilometra miala ny Jerosalema, dia efa mbany fiahian'ny fanjakana babiloniana sahady. Midika zany fa na ny toerana izay nisy an'i Jeremia aza, izay mpaminan'Andriamanitra dia teo ambany fiahiany zany fahavalo zany. Vao maika moa fa Jerosalema izay tanànan'ny mpanota, fanjakana tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, izay miala amin'ny sitrapony, dia indro ny tanan'ny fahavalo mamely azy. Ary tsy ny mosary ihany, vokatry ny fahirano sy ny tsy fisiana rano tamin'izany fotoana izany ny olana, fa izay rehetra niditra sy nivoaka amin'izany tanàna izany kosa dia faty ny sabatra, ary ny sasany voatery tsy maintsy nentina babo. Ao ihany koa ny aretina mandringana izay nahazo azy, vokatry ny fisian'ny ady nateraka izany, eo ihany koa ny tsy fisian'ny sakafo, ny tsy fisian'ny rano, ny fahatongavan'ireo aretina maro samihafa izay nahafaty ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Ireo ry havana no entina ilazana ny fahatezeran'Andriamanitra, entina ilazana ny fahavinirany, anolorany ny olombofidiny eo am-pelantanan'ny fahavalony, ka ny fahavalony manapaka azy, ny fahavalony no manao ny fomba rehetra hitantanana ny hareny, ny fahavalony no mitantana ny zanany, ny fahavalony no mitantana ny fiainany ray manontolo. Ny zava-sarotra indrindra amin'ny fiainantsika dia ny fiainana tsy misy an'Andriamanitra, ny fiainana lavitra an'Andriamanitra, ny fiainana izay tsy miara-mandeha amin'Andriamanitra. Ary hitantsika izany amin'ity tantaran'i Jeremia toko faharoa amby telopolo ity, natolotr'Andriamanitra eo am-pelantanan'i Nebokadnezara izay mpanjakan'ny babiloniana ny olombofidiny tamin'izany fotoana izany. Fa Andriamanitra tsy mba manontolo fo kosa Andriamanitra ry havana, fa nampitondra hafatra ny Jeremia indray izy, ary amin'izany hafatra nomena ny Jeremia zany indray no itenenan'Andriamanitra ny amin'ny teny fikasana ny amin'ny fanarenana sy fananganana indray any Joda eo ambany fiahian'Andriamanitra, satria tsy nitapahan'Andriamanitra ny teny fanekena izay nataony tamin'ny razany, ka zany teny fanekena izany tsaroan'Andriamanitra indrindra nampitondrana ny Jeremia mpaminany, afaka ny fahatezeran'Andriamanitra, afaka ny fahaviniran'Andriamanitra, fa nataon'Andriamanitra kosa mba ho tsarony ny fanekena maritra mandrakizay izay efa nataony tamin'ny razany, ka zany indrindra no nitenenan'i Jeremia amin'ny alalan'ny famonaniana izay nomen'Andriamanitra azy fa izy holoko ary zaho Andriamanina. Midika zany ry havana fa hiverina ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombofidiny. Tsaroan'Andriamanitra mandrakariva fa tsy nafo izy ireo, tsaroan'Andriamanitra mandrakariva fa tsy hadino izy, na dia teo aza ny fotoana
nandalovany sedra mahamay vokatry ny fiodinany tamin'Andriamanitra. Andriamanitra mamindra fo mandrakariva izy ry havana. Andriamanitra maneho mandrakariva ny herim-pitiavana amin'ny mpanota. Ka indro amin'ny tapany faharoa amin'ny bokin'ny Jeremia ity, mitenenan'Andriamanitra azy fampatsiarovana amin'izany fanekeny zany, ka tsy hitsahatra ny fahasoavana rotsak'Andriamanitra vokatry izany teny fikasana nataony zany. Ary ataon'Andriamanitra ao am-pony tokoa ny lalàna mba hahafahan'izy ireo mahatsiaro ny sitrapon'Andriamanitra manapaka amin'ny fiainan'olombofidiny ka mitarika azy amin'ny fanekena maritra mandrakizay. Mamindra fo tokoa Andriamanitra, ny dikany hoe mamindra fo ry havana, dia Andriamanitra zay tsy mitanisa ny heloky ny mpanota. Andriamanitra zay tsy manao araka ny ataontsika aminy. Andriamanitra tsy manao amintsika araka ny fiodinatsika. Andriamanitra tsy mikapoka atsika araka ny tsy famendrehantsika, fa ny fitiavany kosa ny manapaka ka manitsy, ny fitiavany manapaka ka mitondra atsika indray amin'ny fibebahana marina mba hiverenatsika amin'izany fikasana ataon'Andriamanitra zany. Eto ry havana dia hanapaka amin'ny fiainany mino ny fanan'Andriamanitra. Ary zao tenin'Andriamanitra zao dia tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy tokoa, anasiana atsika tombo-kasety eo amin'ny batisa masina, ahatongavantsika ho lasa zanany, ary ahafahantsika miara-mandeha amin'ny tompo, indrindra mba ny fitarian'ny fanahy masina. Fiangonana miara-mandeha amin'ny tompo, ary fiangonana tsy manao afa-tsy izay andrany tompo azy. Ary lazain'i Jeremia amin'ity teny ity, amin'izany fampidinany Jerosalema zany, tsy hanasoa fotsiny izy, fa tena ataon'Andriamanitra ny zavatsoa rehetra mba hahasoa sy hampiadana an'izany firenena izay efa novidiny zany. Ary zany koa ry havana, no manginy zao tenin'Andriamanitra zao mitokantranonao. Mety hitsapanao fa alavitra an'Andriamanitra ianao. Mety misy koa ny fotoana zay mety niodinanao. Mety misy koa ny fotoana zay tsy nahatsiarovanao ny teny fikasana nataon'ny tompo taminao. Amin'ny teny ity dia te hanarina sy te hanangana anao indray izy. Te hanadino ny lasanao rehetra. Te hanarina anao izy ka tsy hitanisany tsy famendrehanao. Fa hiteny aminao kosa ny teny famelan-keloka, ka hitenenany aminao voavelany eloka ao. Ary amin'ny alalan'ny famelan-keloka omeny tompo anao zany indrindra, miverenina indray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, zay efa nanolotra ny tenany teo ambony hazo fijalianao anao, mba hanananao famonjena maritra mandrakizay. Anisan'ny zava-dehibe ry havana raha ny tompo manolo tena ao atsika, mahalala ny fahalementsika, mahalala ny fahoriantsika, mahalala zay ilayntsika, mahalala zay tokony hahasoantsika. Ary zany indrindra no mangiany zao tenin'Andriamanitra mamatinalina ho anao zao indray amin'ny teny ity. Mamangy anao ny tompo ry havana, hanisy soanao izy, hikarakaranao izy, handrotsaka ny fitahianao anao izy, ary hijery zay rehetra mahasoa anao. Mahereza mifikitra amin'ny tompo, mitody aminy, adinoy ny lasanao rehetra, ary aza mitanisa koa ny fahadisoanao akory. Fa tandrisao ny tompo kosa, inona no angatanao sy tiany tompo atao aminao, ho tanterahany aminao zany. Voninahitra ianao n'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra avy mandrakizay. Amen. Vavaka isika ry havana. Mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao zay ry Jesosy Kristy tompo, fa mamangy ny olom-boafidinao amin'ny alalan'izao feo mamatinalina zao ianao. Ahafahany voaka malagasy rehetra koa misitraka ny arem-pahasoavana rehetra avy aminao. Hitenenanao ny zava-mahasoa sy ny zavatsoa rehetra, ary natinoanao ny lasa rehetra koa, ka mialanao heloka satria Andriamanitra mpamindra fo ianao. Dia mitenena aminay ary araka ny haben'ny famindram-ponao, ry Jesosy Kristy tomponay. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiaviany tompotrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 3:10, 5:30.